raha ity fahazahoan-dalana teto ty tsonjobe ty fotsiny tena naovana karazana antso-jay maro samihafa voaonomenatsika ny toerana. Alatsina antsika nefa nametraka demandy fa mila filana ny setriny. Raha iazo azao toerana zao isika tsy nasina mpitandro filaminana nandamina amin'ny fifamoivoizana. Ireo pirofo mitoaka tenda district Anarivomamy niala tamin'ny maraina voateo voatonga. Ny fahita lavitra zay mandeha amin'izao tratrana fanelingelena sy brouillage samihafa zara raha hitany sary. Zao ny resaka manomboka amin'ny herinandro ambony miakatra ny degré tolona. Latsinaintsika makabahana tsara. Manomboka talata zany alavanta. Tsy haiko manoratra an'izany fa samy manoratra amin'ny fanoratany anazy any. Ny fantako fotsiny dia zao. Mila tsy matahotra tsonitsika. Irema zareo manko tsika hoe izy reto ange mikilemilemy. Mikilemilemy ireto ane be fandeverana. Nitsaika efa nireto olona reto ve dia be fandeverana. Fa nareo mandady ajaina ka noho izany ampy zay. Mbola hanao déclaration mezinezy ny raha rehefa aveo fa mifantatritsika dia tsotra. Andao faranana amin'ny herinandro ty tolo ty ka rehefa atao dia atao fa sao dia zahay miasy dia nareo miala ilana. Tsisy mandeha miasa ny mpiasa. Tsika rehetra hop eny ary. Velo rano baziba zay zay vadika aloha sotra nareo fiangonana averiko ndray zavatra nyteneniko teto amaranako ny kabariko. Don't be afraid. Weekend time is now. Vao androany zay dia mbola maheno vaovao fa efa vita ny procès verbal mahakasika ny fifidianana raha amin'iny faritra atsimo iny no resahana. Izany ve no atao hoe fifidianana? Iza no tena matahotra ny fifidianana? Ny mahagaga dia ny filazana fa hoe reo andaniny reo dia olona matahotra fifidianana fa na iza tokana ihany azy dia afaka mampipitipitika an'ireo collectif des candidats ireo. Ny zava-misy anefa satria zay ny ohatra raisitsika eto dia ny hoe tsy matahotra combat zahay na iza rery fotsiny satria Bruce Lee dia tsy matahotra combat iady amin'ny 1 na 2 na firy. Bruce Lee tompoko tsy namatotra ny tanany olona mpifanandrina aminy. Rehefa manao combat Bruce Lee dia olona ampifanatanjahantena, olona malalaka ny tanany sy ny tongony no mifanandrina aminy. Fa ny Bruce Lee atsika eto fatora ny tanany candidat dia ampiakarany eny ambony ringa dia izy ihany no mamely totoandry. Zany ve ny combat à la loyale. Zay no mahatonga atsika rehetra tonga eto diovy ny raha rampifidianana fa tsisy matahotra an'izany eto. Tsy misy fanajana na kely ary ny lalam-pifidianana tsy misy zany
nefa misy daholo reo le lalahy-pifidianana tokony arahana dia hoe iroso amin'ny fifidianana tsisy manaika fifidianana zay atao amin'ny fahinana ambe folony volana novambra zany raha tsy mety tetra izy zay ve no jery enoy tsara aloha enoy tsara aloha nareo falazay hoe enoy tsara mieritreritra mandignitra listy rehetrena ao anatin'io listy daholo zay telo ambe folo ao daholo ny anarako ao ny anaran'le rangary ao ny anaran'ny 13 ny 3 zay misy rehetrarehetra ao daholo dia ahoana rehefa tonga any izy forcena io tsotra fotsiny ny zavatra ataotsika tsotra fotsiny ataotsika efa milazy sika fa tsy ilainy io dia zay fomba tsy isiny io mihitsy tsy maintsy heveritsika zay tsy isiny dia ny fomba tsy isiny io tsotra ihany ko tsy maintsy miditra amin'ny 13 mai tsika na tiana na tsina araka zay andreo ka zao enoy tsara e lasa tsy mba fanadino ny teny teo a ndia monjy rondefo zay nitarika nanomana tamin'ny 2009 miangavy azy a mba hitandray amin'ny 2000 zao akakeo zay ny izy tena manaiky a tsy aderery izy fa rasika menakavy zay mahatonga azy ny teny teo vonina nampy anareo zay ozy izy a malala ny clé izy zany ataovy le izy ekena ve satsy ekena marina tokoa zany tompoko lahy sy tompoko vavy fa tamin'ny taona 2010 dia tsy fantatro hoe inona le fomba fiteny azy teo fa dia nitsangana izahay nanohatra ny fitondram-panjakana tamin'izany fotoana izany satria no heverinay fa betsaka ny zavatra tsy nety teto amin'ny firenena kanefa malahelo ny tenako milaza amintsika fa tsy fantatro na mihoatra avo firy eny tamin'ny zavatra no tsy niavina tamin'ny 2010 no misy ankehitriny firenena iaraha-manana tia tsy maintsy miara mifanometana nisika anarenana an'izany firenetsika zany lakile iarahantsika mitady zany lakile zany a mety misy ampahany ihany aty aminy saotra tompo zay a raha enoy tsara hoa ny toko fitaka fa ny ataony hita za tsy mbo mialaala zany na miolakolaka zany zay tena izy le izy eto amasom-bahoaka izy ny tena zany a eto amasom-bahoaka enora tsara ny teniny teo andray anjara ozy dia anao zay paikady rehetra izy izahay isika rehetra miaraka fa tsy maintsy amin'ny 13 mai fantaritsika tsara fa ho an'ny Madagasikara nanaovantsika an'izao akopakopa ilay saina anehoana fa ho an'ny Madagasikara nanaovana an'io tolona ho an'ny noaviny ty fireneny ty a ny atongavatsika eto marina sa tsy marina misy kandida tena mampiasa le fitaovam-panjakana ampiasainy volan'ny banque mondiale amin'le fizarana vary fizarana menaka
ataonao amin'ny agnarana malhonnête le candidat io malhonnête ampiasainy le avion ny maramila avion mpazakany misy drapeau egny ary miaraka sikombakomba nareo ombany ianareo daholo mikarakara an'io le avion io ao miaraka sikombakomba nareo ampiasay tobily BGRC ampiasaina daholo ny zavatra rehetrarehetra ampiasaina ny école mpazakana ampiasaina ny bureau mpazakana mitandremanareo teo le miresaky misy mamoky vola ao amin'ny banque centrale zaho avy administrateur atao taloha dia maro mo ny fantatroko ao mitandrema solitratry farany le vola teriery amin'ny arena isaky l'après-midi enareo aza mieritreritra fa mipetra fosiny zahay aloha fa sy matokony HEC koa mampalahelo zalaha mba nianatry droit avao anareo ao direct décision lavoakonareo fa zahay dia angononay daholo ny preuve rehetrarehetra ho ilaigny zay zavatra zay atoato afarafara eo rehefa miala ty fitondragno ty fa ho tia hafatsika satria tio conseiller ty monsieur Rasoul nandrasana Georges Merlin ty conseiller ty teniteny fa izy tsy hanao sonia ny décision ataon'ny HEC omaly raha ohatra tsy manara-dalàna tsy nanao sonia ty rangahy ty dikan'izany tsisy manara-dalàna reo décision reo dia tiavatsika monsieur Rasoul nandrasana Georges Merlin ô conseiller